Miarabantsika mpianakavy eto amin'izao fitandremana izao ry havana tafavory amin'ity alahady voalohany atao anatin'ny volana Jolay ity. Araka ny fanolorana ombieny dia miompana amin'ny loahevitra vaovao indray ny perikopantsika Fjkm ilay manao hoe hevero ny fifidiana ny tompo. Ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra lay ny antso sy ny fidiantsika ne ho aminareo rehetra. Ny petera voalohany toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahafolo ary avahana ny andininy fahasivy. Andininy fahasivy iarahantsika mandritra izao hafatr'Andriamanitra izao. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona lalian'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Hevero ny fifidianana ny tompo. Ny fanahin'ny tompo ane ry havana ahidiny ampamizara amintsika anambara ny sitrapony ao anatin'izany andiny tsoratra masina izany. Ny filazam-baovao, ny haino vaky-jery dia samy misarika ny saitsika indrindra eto Madagasikara hihevitra izany atao hoe fifidianana. Raha miresaka hoe fifidianana any amin'ny sehatry ny fiarahamonina tena resa be izany ankehitriny. Fa izao lohahevitra volana Jolay izao kosa dia mitaona antsika ankoatran'izay maha-olom-pirenenantsika hieritreritra ny fifidianan'Andriamanitra amin'ny maha-olo ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Tsy hoe aza mieritreritra ny fifidianana eo anivon'ny fiarahamonina, ny tany sy ny firenena, hevero zany, fa hevero koa ndra ho adininao ny fifidianan'ny tompo anao. Hevero ny fifidianan'ny tompo. Hevero ny fifidianan'ny tompo ka mifaly. Hevero ny fifidianan'ny tompo ka mitory. Hevero ny fifidianan'ny tompo. Ny petera voalohany raha avakitsika, ny toko voalohany andininy voalohany dia nosoratany petera indrindra ho an'ireo mpivahiny monina tao amin'ny faritry Azia, ireo jiosy ampelezana. Zay efa nofidian'Andriamanitra hatrany am-piandohana teo amin'ny tantaram-pamonjena taranaky ny teny fikasana tao amin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba, fa eto koa dia ireo efa niova fo ho kristianina. Efa teo ny fifidianana azy zanaky ny teny fikasana, fa eo koa ny nidirany amin'ilay fanekena vaovao tao amin'ny Jesosy Kristy. Izany no ilazan'ny mpanohatra hoe ianareo kosa dia taranaka voafidy, fifidianan'ny tompo. Ny fifidianan'ny tompo raha averina ho eritreretina dia azo lazaina hoe fifidianana tsy ahitana sotra fandokafatena eo anoloan'ilay mpifidy. Tsy ianao no mandoka ny tenanao eo anoloan'ilay mpifidy, dia Andriamanitra ka hoe za dia izao, za dia izao, za dia izao. Tsy misy nahavita tsara ankoatra tsy izay. Tsy ny amin'izany dia hoe hifidy anao Andriamanitra. Tsy ny fananatsinao ny hafa koa no hifidianan'Andriamanitra anao, aza mifidy an'iny fa zao iny na zao iny. Tsia. Tsy ilana fikaonan-doha isam-paritra na fikaonan-doham-pirenena ny fifidianan'Andriamanitra ka hivorivoritsika atao am-piangona tahaka izao dia iza mirety indray zany le hofidian'Andriamanitra. Tsia. Tsy ilana fampielezan-kevitra be hoe za fidian'Andriamanitra.
tsia fa ny fifidianan'Andriamanitra dia fahasoavana. Izany hoe tsy mila niezakao, tsy mila teny indraimbava avy aminao, fa teny avy amin'ny Tompo nifidy anao aho, araky ny voalaza tany amin'ny Isaia tao amin'ny filazantsara izay nivakiana tamintsika teo. Andriamanitra amin'ny fahasoavany no meteny aminao hoe nifidy anao aho. Tsy mila teny indraimbava, tsy mila hetsika, tsy mila fetsiketsehana be, fa Andriamanitra mahatsiaro anao, tsy manadino anao. Andriamanitra nifidy anao. Izay ilay fahasoavana, tsy izay zavatra vitanao na ny zavatra tsy vitanao na ny fanekena ny ekenao nefa tsy tanteraka, tsy izany no antony fidianana tsy fidian'Andriamanitra anao, fa izy fotsiny te hifidy anao. Hevery zany fifidian'Andriamanitra zany Andriamana, tsy misy isasarana fa dia amin'ny fitiavana, amin'ny finiavana, fahasoavana ny fidianany ahy sy ianao. Zany no hitaomanantsika hoe hevery ny fidianan'ny Tompo ka mifalia. Ao amin'izao andininy fahasivy izao dia voalaza ny hoe ny anaran'ny Tompo, ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona lalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Ireo efatra ireo: taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Taranaka voafidy, zany no tokony hifalitsika. Zany hoe karazana hafa mihitsy voafantina. Tena safidina misy be dia be eo, fa ianao ilay karazana hafa mihitsy voafantin'Andriamanitra. Raha masom-boly dia tsy vitany hoe masom-boly, fa masom-boly voafantina. Raha karazana biby fiompy dia ohatra ny akoho, dia indreo ny fakana nofo, io ny mpanatody lava, io ny akoho gasy, io ny akoho piady. Amin'izany Andriamanitra no mifidy araka ny fitiavana sy ny finiavana. Dia tsy tentsony aho hoe karazana biby fiompy hafa sao dia nareo mieritreritra vovondandy azy ny tolo ary. Tena fitiavan'Andriamanitra, karazany hafa mihitsy ianao ny fidiny io. Tsapanao hoe zany hoe aiza taranaka voafidy, karazana hafa mihitsy rehefa ny fidin'Andriamanitra. Ankoatr'izay, fanjaka mpisorona, taranaka voafidy, fanjaka mpisorona. Ao amin'ny Exodosy moa no iverenan'ny mpanoratra ilazana ny maizy azy ny jiosy tamin'izany. Rehefa mankatony teniko ianareo dia firenena masina ho an'i Jehova, fanjaka mpisorona. Ary fankatoavana no mialoza ao andininy fahasivy izao: izay nandà dia lavina, fa izay nankatoa kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Fanjaka mpisorona zany hoe tafaharo amin'ny Kristy, amin'ny fanjakany, amin'ny asa fisoroana mampisorona be azy. Tafaharo amin'ny Kristy, amin'ny fanjakany. Hafa mihitsy zany, ianao tafaharo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, fa tsy venjivenjin'olona eto amin'izao tontolo izao. Tsy olom-pirenena fotsiny, fa olony fanjakan'Andriamanitra. Hafa mihitsy zany. Ary indray firenena masina, firenena miavaka amin'ny fahamasinana, firenena voatokana, hafa indrindra. Dia izany ilay maizy azy ny olona no fidin'Andriamanitra. Ary izany tsy ho faly amin'izany hoe aiza hafa indrindra, masina, miombona amin'ny Kristy amin'ny fanjakana, nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany.
noromban'Andriamanitra teo amin'izay fiainana tsy izy ny fanjakan'ny Satana ary tena alainy ho azy an'Andriamanitra hevero ny fifidianana anareo mampatsiahy ny maizy azy atsika kristianina ry havana ireo teny efatra milaza hoe taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany betsaka amin'izao fotoana izao no tsy mahafantatra ny maizy azy dia tomy kolotsaina dia manaraka koa mahita lamaody tahaka izao dia ironany tsy fantatra tsony na lahy na vavy nomboka any amin'ny taovolo hatrany amin'ny fitafy tsy hitanao tsony maizy azy ianao dia volo tsy fantatra tsony na tapa-mainty na tapa-mena atao dia atao koa very ny maizy azy isaky ny fetim-pirenena ihany vao manao gazigazy raha mba nanao ary izany koa mety manjoantsika fiangonana tsy fantatsika mihitsy hoe iza moa aho aniza aho nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany isika an'Andriamanitra isika tafaray amin'ny Kristy amin'ny fanjakana isika olo ny fanjakan'Andriamanitra isika tafaray amin'ny Kristy amin'ny fahamasinana isika hafa sy miavaka isika taranaka voafidy zany driavana no isariana ny saintsika ny hoe hevero fifidianan'ny tompo anao ka mifaly taranaka voafidy ianao fanjakam-pisorona ianao firenena masina ianao nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ianao ary izany tsy mba hoe nangatahana nanolovana tamin'indrainao sy raibenao fa nomen'Andriamanitra fifidianana manokana miteraka ny maizy azy ianao manokana fifidianana izay vitany tamin'ny famonjena ny alalan'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana hevero ny fifidianan'ny tompo anao ka mifaly fahasoavany izany ry havana hevero ny fifidianan'ny tompo anao mitory tsy hoe nofidiana fotsiny isika dia falifaly satria miavaka miompona fahamasinana amin'i Jesosy miompona fanjakana amin'i Jesosy fa ny tanjony araky ny tapany farany manao hoe mba ilazanareo ny atsara ilay nyantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga hevero ny fifidianan'ny tompo ka mitory lazao ny atsara n'ilay nyantso tsy hoe ny atsaranao ka ho dedadedaka ianao satria masina no ny olona rehetra taranaka hafa mihitsy fa ny atsara n'ilay nyantso kosa no aoka hoderaina ilay nyantso no aoka heverina faly ianao satria nantsony faderao ilay nyantso anao tsara izy ny atsara n'ilay nyantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny Jiosy dia nieritreritra hoe izy ny tena karazana hafa teto ambonin'ny tany satria nampitoerin'Andriamanitra tao amin'ny teny fikasana fa nisy keo fantatsika Alemanina dia nieritreritra hoe izy tena hafa mihitsy ka niezaka andripandripaka andravarava fa tola ihany tsy izany ny zava-dehibe matona vana ho taranaka voafidy sy fanjakam-pisorona isika ny tanjon'Andriamanitra ny fidy asianao dia mba nitoriana ny fahatsarany ilazanao ny atsara ilay antso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga raha nofidiana ny Jiosy dia nafahana teo amin'ny gejany lalàna raha nofidiana zasianao malagasy dia nafahana atao amin'ny fanompoana hafa ny fanompo-tsampy ny karazan'Andriamanitra tsy izy
tsaronao ve zany aizina tena nandrakotra ny fiainanao, fony ianao mbola tsy nahalala ny tompo, fony ianao mbola tsy nahafantatra an'Andriamanitra ilay nifidy ianao, fony mbola tsy nahafantatra zany fividianan'Andriamanitra zany. Ny aizina nandrakotra ny fiainanao, to miriri eny an-dalambe ianao fa toy ny midy ao an-trano, efa afaka tamin'izany aizina zany ve ianao? Lazao ny atsaran'ilay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ry havana, nofidina ianao, tsy ny fahatsaranao na ny fahatsarana vitanao teo amin'ny asa, fa ny fahatsaran'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra anao manokana nofidina ianao. Hevero ny fividianan'ny tompo, mifalia fa hafa ianao, miombona amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamasinana ao amin'i Jesosy Kristy. Mitory ny atsara ilay niantso sy ny fidy anao, lazao fa tsara Andriamanitra. Ny tompony anafiery antsika amin'ny fanahy masina, ahatsiarovantsika ny asa arobidin'ny fifidianany, ary ifalitsika sy itorintsika ny atsarany. Amen.